ao inany fanamarana ny fisokafana zao fankalaza zao riabo dia amin'ny rafanely izy io ary ao inany rafanely dia anjara fitenenana solitenana
dia anao ezaka filabe zay fa tena ilaina mihitsy filabe io satria na mianatry izahay na mandeha mivoaka izahay dia ilaina tokoa izy io fa amin'izao fotoana izao dia efa mianatsika dia amin'ny alalan'ny filaim-bata foana dia izay no tena ilaina an'ilay filabe satria afaka ilay tendrena sy ilay ilaina mitambatra. Izany dia ny tsangalavitry mieritrerety aty angatanay hanampianantsika rehetra na amin'ny alalan'ny valopy izany na amin'ny alalan'ny manara-tanana ihany koa izay fanomezana savana nomen'Andriamanitra ny tsirairay avy dia raisina tanandoha tokoa izany rehetra izany. Dia ny ambary manaraka moa zany dia izao rehefa misy fitiavana eo anay dia aza mitsarika rehefa namitona anay am-bavaka. Fa izany no hoe mety ny anaovana ity asa ity fa tsy nomboka ilay asa atao anaty fotoana misy ny zavatra manahikana, misy ny zavatra mahafaly ihany koa kanefa dia ny zavatra hita sy tsafa hatrefa moa zany na misy ny zavatra manahikana fa ny fifaliana fitiavana dia tsy rava mihitsy izany manao an'ilay asan'Andriamanitra izay fa dia mitondro azy ary efa izay volana mitsanga dia ohatra vonaika mety fankatianay le izy ary efa mitilo hevitra amin'ity volana marisy ity hoe mampiorina ny mino ny fizahan-toetra hitanay tena miatra tokoa dia izy ka dia isorana tokoa voninahitra ho an'Andriamanitra kely ihany. Amen. Marana izao fotoana izao marana mialoha izany dia mihira ivonana ny fotoana hira
atsika rehetra tsangana atsika raha bakao manampiaraka izany mialohan'ny afaka sy ny fidano. Mandiana